Amin'ity taona 2024 ity izahay eto amin'ny centre médical Marie-Stella Analamahitsy dia mankalaza ny fahazato taonany nahitana ny insuline, nahitana fasitranana, nahitana tsy fasitranana aloha tamin'izany no mbola hita fa mba afaka velona lavalava zany ny olona nisy diabète. Izay découverte zay moa dia tsara ihany mampatsiahy antsika fa i Frédéric Bantin izay médecin chirurgien canadien no nahita an'izay insuline zay izay nazahoany prix Nobel tamin'ny 1922 dia tsika zao 2022 zato taona zay dia nentan'ny OMS moa izao tontolo zao anao hetsika manokana izay fankalazana ny fahazato taona nahitana ny insuline zay satria dingana goavana be teo amin'ny fitsaboana ny olombelona izay nanavotana aina maro be izay nahitana ny insuline izay. Izahay eto amin'ny centre médical Marie-Stella Analamahitsy dia momba ny OMS amin'izay fanentanana izay satria maro dia maro ny olona izay voan'ny diabète no mety efa maty efa ela raha tsy nisy an'izay insuline zay satria maro be ny diabétique indrindra ny malagasy izay tsaboinay izay anarivony maro moa zany no tena mila an'io insuline io. Dia ny fanentanan'ny OMS ho an'ny rehetra moa zany dia hoe accès aux soins pour traiter le diabète. Dia ny tiany lazaina amin'io dia mila manana ny moyen de diagnostic ny olona, mila manana ny reny glucomètre reny zany ahitany hoe ahitany tsirairay hoe misy diabète izy na tsisy mba ahafahana mitsabo azy. Dia accès au traitement, mila afaka mahazo ny traitement de diabète izay olona voatily fantatra fa diabétique. Ny olona zay diabétique zany tsy tokony mijanona fotsiny amin'izao tsy mitsabo tsara fa mila mahazo manao zay azahoany ny fanafody hitsaboana azy indrindra fa io insuline io zany satria moa ny olona zay mila insuline dia olona efa sarotra zany mety hamono azy tsy ho ela ilay diabète. Dia ny fahatelo accès au dispositif de suivi, zany hoe mila manana ny fitaovana anaovana fanaraha-maso an'ilay tany siramamy ny olona rehetra izay voan'ny diabète satria raha vao tsy manana izay fitaovana zay dia tsy mateza ihany satria mety mihinana fanafody le olona nefa ny tany siramamy ambony ihany dia mahafaty azy haingana ihany izy iny mampatonga takaitrany amin'ny ihany. Izahay moa zany namorona ny fitsaboana diabète miavaka izay atao anatin'ity boky ity izay fitsaboana miaraka amin'ny spiruline. Nankalaza ny 15 taona ny namoronana fitsaboana mampiasa spiruline ihany koa manko izahay nanomboka tamin'ny avril 2021 teo ary mifarana ny avril 2022 ity izay fankalazana zay. Dia ianareo mbola tsy nahita an'ity boky kely ity mirakitra tao anatin'ity ato ny fomba fitsaboana n'io diabète io afaka omenay an'ireo izay te hisitraka an'izay zavatra zay. Ilaina ozy ny fahazahoana ny fomba hoe zao ny tondrana an'io diabète io. Dia araha-maso izy rehefa avy eo hita mazava tsara izy any amin'ny fanaraha-maso any amin'ny tany siramamy aorianany traitement hoe tena mahomby ity fitsaboana ataoko ity asitra anaty na lasa asalama aty dia mba lava velona dia mba afaka mamelona tsara ny fianakaviako indray mandeha fa tsy lasa vesatry ny fianakaviana. Manentana antsika rehetra izay voan'ny diabète izahay izahay manokana moa zany indrindrandrindra docteur Fezini mankalaza ny 20 taona nampitsabo amin'ity taona ity vao nanomboka ny tsabo ihany koa dia efa fitsaboana diabète no nezahana
nanavitra hain'olona maro, zany hoe manana traikefa amin'ny fitsabonany diabety. Manentana anareo a ny fanaraha-masony tansiramamy a dia tsy maintsy atao ho an'izay diabetika raha ohatra ka te ho salama isika. Misy sasany a tsy te ho sitrana izy, tsy mampaninona azy zany tsy sitrana zany fa mba te ho salama nefany, mba te ho afaka ireny le manakotsako be deabe any amin'ny tongotra reny, mba te ho afaka reny mamoly voly manaingotsaingoka any amin'ny tongotra sy tanana reny, mba te ho afaka reny le mararary aty amin'ny lamosina lava reny, mba te ho afaka marobe zany ny zavatra mampijaly ny olona voan'ny diabety, mba te hazava ny maso satria ny mason'olona diabety de mia manjavona de jamba ny farany, mba te hoe anana hery mitovy amin'olona, entina miasa, entina mifaly amin'ny fiainana. Raha te ahazo an'izany zavatra fahasalamana irina zany a manaraka ny fitsabonany diabety io, dia mila araha-maso de mampiasa ny glucomètre iny tsika. Misy fomba fanarahana ny maso atao anatiny ity boky kely ity koa, ity afaka alainareo aty izy ity. Tanjonanay hatramin'izay moa zany a eto amin'ity centre médical Marie Stella Analamahitsy ity, izay tantanako efa hatramin'izay, dia ny mba hatratrara ny malagasy rehetra n'izany 70 taona zany farafaharatsiny. Zavatra tena possible, tena zavatra tsy sarotra, mora be, afaka ataotsika soamantsara zany. Ny olona efa mahatratra any amin'ny 100 taona any, manisa centenaire ny ataon'ny olona ny firenena hafa, efa fotoana lavalava zay, efa taona maro a. Isahina firy ny 100 taona ato amin'ity firenentsika ty, miamitombo foana ny isan'ny 100 taona. Antsika zany na tsy andeha anenjika ifaninana amin'ny 100 taona, mba farafaharatsiny 70 taona, mba ilaozantsika amin'izay ilay faharetany alavany andro iainantsika, le hoe 50 taona, 90 taona, ary tato ato aza nampiny le corona koa de vao maika maro be ny latsaky ny 90 taona no efa indaosy ny fahafatesana. Anisany antoky ny fandrosoan'ny firenena ny fahalavany andro iainana. Fandrosoan'ny fianakaviana ny fahalavany andro iainana, de zavatra iritsika rehetra izay fandrosoantsika zay a, sy ny fiadanantsika eto amin'ity tany-drazana nomen'Andriamanitra antsika tsara sy kanto de kanto tokoa ity. Nanapa-kevitra izahay eto amin'ny centre médical Marie Stella Analamahitsy ny hanome tanana anareo amin'izay ezaka fitsaboana ho ataonareo ny havanareo zay a, na ny tenanareo amin'izany resaka diabety zany. Ilay tolotra dia fizaham-pahasalamana maimaim-poana ho an'ireo olona rehetra zay voan'ny diabety ka tonga eto aminay mandritra nyty taona 2020 sy 2020 ity. Fanampin'izay ny facture rehetra izay ato amin'ity centre ity, zany hoe ny vidim-panafody, ny vidina spiruline, ny analizy, izay rehetra andoavam-bola zany a, de asianay fihenam-bidy 20 isanjato avokoa, tena tsy akanavaka, mba amparisika atsika hitsabo tena, hitsabo ny fianakaviantsika.